Faly miarabantsika rehetra indray tratra izao fotoana manokana izay arahantsika mandray fampahirezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao engane mba hitondra ny fahasoavana fiadanana ary hitondra fanantenana ao antsika ny teny izay raisitsika eto ary Andriamanitra manakaram-pahasoavana ne hampamirapiratra izany teny izany ao anatinao ao atokantranonao ho an'ny ankonanao eny ho an'ny asa mandraharaha izay ataonao aza miala amin'ny tompo fa hombanao mandrakariva izy andetsika tomboka amin'ny alalan'ny vavaka indray ny fiarahantsika eto androany. Andriamanitra rainay eo raha manokana fotoana ho anao izahay amin'ity androany ity mangataka ny fanatrehanao mitenena Jehova fa miheno ny mpanomponao hosory ihany koa ny molotro mba hiteny araka ny sitraponao misaotra tompo amen. Raha nanaraka ilay fiainan'ny apôstôly Paoly itsika rehefa niaraka tamin'ny tompo izy ninona zavatra nitranga teo amin'ny fiainany mety miatra eo amiko ane zany mety miatra eo amintsika ihany koa ane zany fa zao na de voageza azy ianao dia tsy mahatsiaro tena ho tery na de njehina azy ianao de tsy mamoy fo na de potraka azy ianao tsy maty satria Kristy no hitafianao, Kristy no ao anatinao, lay vato lampy ny fahamarinana no miaraka aminao, iza no atosika sy handresy anao amin'izany fa manoatra noho ny mpandresy isika noho ny amin'ilay tiatsika dia Jesosy Kristy zany. Tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy rehetra rehetra na zavatra ambony na zavatra ambany na amin'izao fiainana rehefa zavatra amin'izao fiainana mandalo izao dia tsisy harombaka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, tsisy hasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany satria efa miara-dalana amintsika isan'andro izy. Zao no ambaran'i Ezekiela toko faraky amby folo. Ezekiela toko faraky amby folo ny 9:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia homeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao anatinareo ary hesoriko amin'ny nofony ny fo vato ka homeko nofo iray izy. Homeko fo iray izy, asiako fanahy vaovao, esoriny ny fo vato ary omeny fo nofo. Zany no fikasan'Andriamanitra ho atsika. Dia inona no vokatra zany? Zao no ambarany ihany koa ao amin'ny Ezekiela toko 1:30 ny 9:20 Ezekiela toko 1:30 9:20 dia zao no ambarany. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiky no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Fo vaovao, fanahy vaovao, hesoriko aminy ny fo nofo, azafady, hesoriko ao aminy ny fo vato dia hosoloy ny fo nofo. Ary ny fanahy no ataony ao anatiko ao anatinao anatsika handehanantsika araka ny sitrapony. Zany hoe ny fikasana sy ny faniritsika handeha indrindra ny fahalianatsika hanao ny tsara raha tanteraka io teny fikasana io dia ny fanahin'Andriamanitra no hanatanteraka izany. Manao anazy zany hoe mandeha araka ny fanahy, mandeha araka ny fanahy. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ihany eto no manoratra Galatiana toko 5:12 sy ny 13. Dia zao no ambarany fa ny vokatry ny fanahy kosa fitiavana, fifaliana, fiadanana,
faharopo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Mandeha miaraka amin'ny fanahy, dia inona ireo vokatry ny fanahy izay hita eo amintsika, eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Manana fitiavana ianao. Ary io fitiavana io no lehibe indrindra. Ambaran'ny apôstôly Paoly ihany, fitiavana no lehibe indrindra. Ilaina izany eo amin'ny fiainana, ao an-tokantrano, eo amin'ny fianakaviana, eny hatrany amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena aza, dia ilaina ny fitiavana. Fifaliana, iza moa no mba mieritreritra fa ny fiainany dia tiany ho tezi-dava, tiany ho motomototra lava, ho tiany ho feno konjokonjo lava ny fiainany, fa mba te hanana fifaliana izy. Ary zaho mba te hanana fifaliana, dia tiako hozaraina aminao ny fiainan'ny apôstôly Paoly hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana sy fifaliana. Ary ampy ny fiadanana, ilay fiadanana ny tonon'i Kristy, ny fiadanako no avelako ho anareo, tsy tahaka ny fiadanana izao tontolo izao, fa fiadanana miaraka amin'ny fanahy. Manana faharopo ve ianao? Ilaina ve izany? Anontaniana ny tenanao. Manana fahamoram-panahy ve ianao? Ilaina izany. Mba manao soa va ianao? Manana fahamarinana va ianao? Fahalemem-panahy, fahononam-po? Izany rehetra izany no vokatry ny fanahy ry havana malala. Zany hoe raha resahana, raha adinitsika, fiainan'ny Kristy teto an-tany ireo. Fiainan'ny Kristy teto an-tany ireo. Ary eo anatrehan'izay, ho santatry ny fiainan'ny lanitra sahady, io vokatry ny fanahy io. Fizarantsika miaina ny fiainan'ny lanitra, ny vokatry ny fanahy. Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Misivy izy ireo, vokatry ny fanahy. Firy amin'ireo no ananako, firy amin'ireo no anananao. Maniry fa manana maromaro amin'ireo ianao. Ary izany no hitaiza sy hikolokolo anao, satria efa ilay fo vaovao no ao anatinao, efa ilay fanahin'Andriamanitra no ao anatinao. Dia iny no hitarika anao hiaina amin'ireo vokatry ny fanahy ireo. Ny apôstôly Petera dia nanoratra, Petera 2:1 metomboka amin'ny 9:1 ka hatrany amin'ny faraika amby 10. Petera 2:1 metomboka amin'ny 9:1 ka hatrany amin'ny faraika amby 10. Dia manoratra an'izao ny apôstôly Petera: Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka anay amin'ny fahamarinana Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Mamangy izay efa nahazo finoana. Matoky fa efa nahazo finoana ianao, satria ny fanahy no ao anatinao, ary ny fanahy no hampitombo ny finoanao. Dia izao misodra no omeny sahady: hampitomboina ho anao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny 9:7 izy dia miteny manao hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay ny antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika, io ilay fanahy mitoetra ao anatintsika io. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana efa ao anatintsika io, satria nomeny fo vaovao, nomeny fanahy vaovao. Efa nesorina tao anatintsika ilay fo vato, efa fonofona ao anatintsika. Noho izany fatatsika, azosika ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fahalalana ny Kristy izany. Zao no ambarany eo amin'ny 9:5. Koa noho izany, satria efa ao anatinao, efa nomenanao ny herin'ny fanahy, dia noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianao amin'ny finoana, dia maneho fahatanjahan-tsaina. Ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalana ireo dia fahononam-po,
amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Raha mijery ny Galatiana toko 5:2-3 sika miresaka ny vokatry ny fanahy dia mbola vokatry ny fanahy ihany koa no resahan'ny apôstôly Petera ato amin'ity resahany eto ity. Zavatra be dehibe ireo resahany ireo efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika dia ataovy amin'izao zany rehetrarehetra izany: fahatanjahan-tsaina, finoana, fahalalana, fahononam-po, faharetana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, fitiavana ny rahalahy, fitiavana ny olona rehetra. Izany no takian'Andriamanitra ho amintsika rehefa miaraka amin'ny fanahy itsika, ary azo atao izany tsy izaho amin'ny herin'ny tenako na ianao no anatanteraka azy, fa lay fanahy ao anatsika no ampahery anao ahafahanao manatanteraka. Ary ny zavatra mahafinaritra ao namaran'ny Petera ao amin'ny 9:9, fa raha nananareo zany zavatra izany, fa raha nananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka, anananareo betsaka. Nanontany ato hoe mba firy no anananao amin'ireo 7 vokatry ny fanahy ireo, dia firy koa no anananao amin'ireto nambaran'ny Petera ireto? Fa raha nananao zany tsy ray no takiana. Eny mety soroa ihany koa aza. Fa raha nananareo izany zavatra izany, ireo toetra ireo, sady anananareo betsaka. Mahafinaritra be lay tenin'Andriamanitra, mahafinaritra lay fampahirezana avy amin'ny alalan'ny teniny, fa manoro hevitra atsika izy hanana betsaka amin'izany. Dia zao no ambarany: raha nananareo zany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tsy avelan'izany ho malaina rehefa maro ny toetra ny Kristy ao anatsika, rehefa maro ny toetra ny fanahy ao anatsika, dia tsy avelan'ireny ho tafatoetra itsika, tsy avelan'ireny ho malaina itsika ny amin'ny fahalalana azy. Fa satritsika isan'andro isan'andro, ary ho fifaliana ho atsika ny miaraka amin'ny isan'andro isan'andro. Ao amin'ny 9:7 dia zao no ambarany: fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra. Jereo tsara, izay tsy manana betsaka amin'ireo toetra ireo dia toa jamba ary tsy mahajery lavitra. Ambarany soratra masina izany, tsy mahajery lavitra. Dia amin'ny 9:10 izy dia miresaka hoe: ary amin'izany dia mahazo kokoa rahalahy hampitoetra ny fiantsoana ny fifidianana anareo, fa raha manao zany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay ihany Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy atsika. Zany hoe raha jerena zany ireo toetra, zany hoe miaraka amin'ny fanahy, miaradia amin'ny fanahy, manana ny toetra ny fanahy, ireo no hamolavolatsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny apôstôly Paoly dia niteny an'izao teny zao hoe ny fantsakatsika dia tsy eto an-tany, ary nambarany fa raha mijery ny hita izahay dia ho zava-poana zany, fa ny tsy hita, raha mijery ny tsy hita izahay dia manana fanantenana lehibe, satria ny fanahy no mitari-dalana ho antsika ho amin'izany, ny fanahy no mamolavola antsika ho amin'izany, ny fanahy no mamboatra no mamboatra anao ho any amin'izany fidirana amin'ny fanjakana mandrakizay zany. Tsy vita ny hery, tsy vita ny vola, tsy vita ny harena izany, fa vitan'Andriamanitra ary namboariny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany. Ry havana malala, matoky ahy fa tsisy harombaka anao ny fanoloran-tena izay efa nataonao nandritra ny fotoana izay niarahana, dia tsisy harombaka anao amin'izany intsony, tsisy hatsoaka anao amin'izany intsony. Hadonoy ny any aoriana rehetra fa mibanjina ny Kristy eo aloha. Banjiny mandrakariva izy, fa izy no hamboatra hikolokolo ny fiainanao. Ivavaka isika.
manitra rainay io ankehitriny zahay raha nandray ny afatra sy ny teny avy aminao dia mamboatra ny sainay ny fonay izany teny izany, manololay fo vatonay ho fonofo izany, makasitraka tompo ny fiadananao ane tononona ho amin'ny isambatan'olona, ho amin'ny isatokantrano, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.